Zaho manokana mandalina sy nanao fikarohana lalina momba n'ity lalam-panorenana ty. Rehefa nandalina n'ity lalam-panorenana ty aho de nahatsapa ary efa nahatsinjo sahady ny fivoarana sy ny fahafahan'ny vahoaka malagasy. Zany hoe efa tazako sahady zany ny fivoarana sy ny fanafana ny Madagasikara rehefa nandalina n'ity lalam-panorenana ty aho. Ary nitombo ny finoako sy nitoky tao anatiko fa tena hiova tanteraka ny tantaran'i Madagasikara rehefa afaka kelikely eo, rehefa mitondra firenena i Andriamatoa Marc Tatondraza. Tena feno ny fanantenako ary nitombo ny finoako rehefa nanao fikarohana lalina an'ity lalam-panorenana ty. Anareo moa mbola tsy mahita anazy ty ary mbola tsy namaky azy ty. Fa za mino fa rehefa mamaky an'ity lalam-panorenana ty ianao ary mahazo an'ity lalam-panorenana ty ianao ka mandalina azy lalina de hitombo ny fanantenanao ary tena hino many aho fa hiova ny tantaran'i Madagasikara. Hoe tsy kobakambava fotsiny zany le piba atao amin'ny Facebook eto hoe hiova ny tantaran'i Madagasikara, ho lasa sahedena, ho lasa paradisa, anjary, hihinam-bary, ho avoka-bary ny tany. Tsy hoe piba fotsiny zany fa zavatra tena ho tanteraka raha ianao nandalina lalina an'ity lalam-panorenana ty. Ary ho tsapanao amin'izay fotoana zay fa tena hiova marina ny tantaran'i Madagasikara. Asaiko moa nareo mba samby handinika an'ity lalam-panorenana ty ary miangavy antsika rehetra zaho mba samby hangetaheta hijery an'ity lalam-panorenana ty tsika rehetra, indrindra fa itsika zay nianatra mahafantatra tsara resaka rafi-pirenena, fitondrana fanjakana, mba samby handalina atsika hoe ndao nge mba ho jerena io lalam-panorenana zay avy any an-danitra io lalam-panorenana zay noentin'ny Marc Tatondraza avy an-danitra any io mba ho jerentsika io. Fa tsy hitovy amin'ny lalam-panorenana zay namboarinareo olombelo. Anareo moa zany amin'izao fotoana zao de mikonokono hoe hanavao lalam-panorenana. Andaotsika hanavao lalam-panorenana. Zaho milaza aminareo fa tsy tokony hanavao lalam-panorenana tsotsika fa ity ny tokony hapetraka. Aza mbola ho lany andro handalina hoe hametraka lalam-panorenana zany fa zany zavatra narafitsy ny olombelo zany. Olombelo mangery no mandrafitra an'izany. Fa ity de rafitra avy any an-danitra any. I Jesosy Kristy avy any Nazareta mihitsy no nandrafitra an'ity lalam-panorenana ity. Donc zany tsy tokony mbola handany fotoana tsika andeha hoe andao hanova lalam-panorenana de handrafitra lalam-panorenana vaovao indray. Fa aleo ampiaro ty lalam-panorenana avy any an-danitra ity. Ity ny lalam-panorenana andao dinitsika rehetra. Tsika samy mahay mamaky teny, mahay manoratra sy mamaky teny tsika gasy, de andao samby handalina an'ity lalam-panorenana avy any an-danitra zay noentin'ny Marc Tatondraza ty. Fa zaho mino fa raha mamaky an'ity lalam-panorenana ity ianao do tonga saina avy hatrany hoe andao apetraka ty lalam-panorenana ty fa tsy tokony hanao lalam-panorenana intsony tsika ary tsy tokony hanova lalam-panorenana intsony fa tokony ty avy hatrany tokony ho apetrakintsika eto amin'ny firenena malagasy. Ka noho izay zany de manentana aho zany amin'izao fotoana zao hoe dinio ty lalam-panorenana ty fa tena maharesy lahatra mihitsy mandalina an'ity lalam-panorenana ty ary mahabe fanantenana sady mampitombo ny finoana ary mahabe toky tanteraka hoe tena hanjary ty zavatra atao ty ary tena hampiova ny tantaran'i Madagasikara. Ka eto aho zany de manentana antsika vahoaka rehetra zany samby handalina an'ity lalam-panorenana ty. Ary tsika koa de tokony izingizina hoe tsy manaiky intsony zahay ny fitondrann'olombelo manomboka eto. Fa avelao Jesosy Kristy amin'izay nitondra ny firenena malagasy ary izy efa manana lalam-panorenana hitondran'ny firenena gasy. De andao zany hapetraka atsika Jesosy hitondra ny Madagasikara ary izy fa ity ty lalam-panorenana Jesosy efa ao ny code pénal rehetrarehetra izay hitondrasan'i Jesosy amin'izao firenena antsika zao. Ao aby ny fitsipiky rehetrarehetra, efa complet eto zany ny fitaovana rehetrarehetra. Zay nge mahatonga zaho miteny aminareo hoe zavatra efa mipetrapetraka anie ty fa tsy zavatra hoe natao fanakorotanana saina fotsiny fa zavatra efa voaomana, zavatra efa voalamina, zavatra efa napetrapetraka hatramin'izay mihitsy. Efa ela mihitsy zay sy Jesosy no nandalina nikaroka nametrapetraka zao programa anazy zao, programan'ny fanjakana hitondrany any Madagasikara zao. Fa tsy hoe zavatra vao niforoporona androany. Anay zany efa nanomana materiel fa complet, ny raha rehetrarehetra, ny lalam-panorenana, ny code pénal, ny fitsipika, ny resaka rafitrasa sy ny drafitrasa maro samihafa efa voalaminay tsara, efa napetrapetrakinay.
Zahay zao zany zista fotsiny hoe mizara aminareo karazany hoe efa nahandro zany zahay fa niketrika dia efa homapotsiny zany nataonareo amin'izao fotoana zao mihinana zay efa masaka nataonay ka izay mahatonga zaho milaza aminareo hoe ity zavatra ty zavatra fa mipetrapetraky ary tsy azo sakana anareo ne zao amin'izao fotoana zao dia mieritreritra nareo hoe andao andatsaka mandadare tsika dia amin'izay voasakana ty programma ty ity tsy voasakan'olombelo ty raha lasina bary ary zaho milaza aminareo fa na hanao kory nareo na hiezakaiza nareo na hanao inona nareo na hanao inona nareo ity tsy voasakanareo satria fa programma efa 2 taona zay nanomanana azy zavatra efa mipetrapetraka tsy azo sakanana tsy azo ampatsahana mandadare na didy fasomborona na fampihororona na menasy dimor efa tsy mahavoasakana an'ity fa zavatra efa voapetrapetraka ka tsy tokony mbola handany fotoana nareo tribonaly mbola handatsaka didy arisy aty ataonareo excuse dia hoe mpanolane mpangalatsy zazy nefa ny tena marina dia hoe hamingana an' Jesosy hanakana ny programan'Andriamanitra ny tanjo anareo dia ametraka mandadare tsy voasakany mandadare nareo ty programma an' Jesosy ty fanjakam-pisorona ty tsy voasakanareo ty manohitra an' Jesosy nareo raha manohitra an'ity ary nareo mpanao politika zay mbola manana programma hilatsaka filoham-pirenena amin'izao fotoana zao dia mifaninana amin'i Jesosy nareo tadidio fa Jesosy ny adversaire-anao zao dia ho hitako zay ho lany na ianao na Jesosy raha ianao lany tena mafy be anao fa za mino fa ianao tsy lany zany dia fa aza lany fotoana ianao mbola hanao propagande na hilatsaka filoham-pirenena indrindra fa ny atoko TIM ny atoko TGV ny atoko ny HVM dia aza mandany fotoana tsony ny atoko ny RMA mbola hilatsaka filoham-pirenena fa i Jesosy ny adversaire anao zao dia hifaninana amin'i Jesosy ianao zao tsy possible anao lany zany tena sere zany ianao tsy lany zany na handany vola firy zay mahatonga zaho miteny aminareo hoe raha vola tadiavinareo dia aleo miresafa amiko fa anao taratasy tsika omena vola nareo toy izay nareo mbola handany fotoana anao propagandy hilatsaka filoham-pirenena mbola hanao le hitondra le politika voalavonareo io foana ho izy likerve ajanono fa tsy mety zany fa petrao ty fanjakam-pisorona fanjakan'i Jesosy tia hitondra ny vahoaka malagasy ho antsika vahoaka dia manentana anareo aho mba tsy hanaiky tsony tsika andreo mpanao politika ireo ary tsy hanaiky tsony tsika hifidy olombelo manomboka eto fandaontsika hifidy an'i Jesosy amin'izay ametraka amin'ity fanjakam-pisorona ity eto Madagasikara indrindra fa tsika kristianina izay mpanaratian'i Jesosy Kristy misaotra anao na miaraka an'izay fandaharana izay fa mbola hiditra amin'ny lalindalinatra antsika misaotra betsaka to